Fasoavana fitaina ry fanambinana ne ho amintsika tsiraray avy izay manaraka nyzao fandarana na amin'ny radio na amin'ny fahitalavitra izao lasitsika ry mitohatra any amin'ny fandalinana ny soratra masina. Ny baiboly dia tsy taka ny boky rehetra ianarana any ampianarana na hoe boky vakina fandaninandro na roman na tantara angano na tantara foronina, tsy izany mihitsy ny baiboly fa ny baiboly dia tenin'Andriamanitra, teny fiainana ary tsy vitany fotsiny hoe saina maha-olombelona no mianatra azy fa mila ny fitarian'ny fanahy masina, mila ny fahazavan-tsaina avy amin'ny tompo. Zany no ianarantsika azy manokana androany satria misy zavatra miampita avy hatrany amin'ny fotoana ianarantsika ny tenin'Andriamanitra. Misy fiatraikany avy hatrany, misy zavatra raisinao azonao ampiasaina amin'izao fotoana iainantsika zao misy herin'Andriamanitra miampita amin'ny alalan'ny fampianarana tenin'Andriamanitra tahaka an'izao. Zany mazava-dehibe ny fianarana tenin'Andriamanitra, mianatra ny fiainana mihitsy, mianatra miaraka amin'Andriamanitra, mianatra ny sitrapon'Andriamanitra. Miarabanao pasteur. Manona fiadana amin'ny tomponao pasteur tovy dia miarabantsika menakavy tokoa. Iny ary dia mivavaka ny tenako amin'izao fotoana zao dia maky tenin'Andriamanitra azy. Raha eo misotranao zay ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitahinao afaka mbola mianatra. Zao voalaza ny teninao manao hoe saino andro manal tenyty boky ity zavatra voasoratra tao anatin'ity boky ity ary amin'izany dia alavorary ny dianao ianao sady ambinina. Tsy vitany fotsiny hoe tadidiana tsaina tompo ny teninao fa rehefa saintsaina, rehefa dinihana lalina andro manalina ny teninao dia mahatonga ny fiainanay ho ambinina, mahatonga ny lalanay ho lavorary. Tsy an'olombelona ny lalaka-lehany ary tsy ampandeha ny alavorary ny diany fa Jehova ihany no mandamina ny alehan'ny olona rehetra. Zany tompo ny antony angatahana ny fanahy masonao hitarika anay, ampianatra anay, anokatra ny sainay, atapoky ny raiketako ny teninao mba tsy hamitako aminao. Androany tompo dia meo anay ny isaintsaina andro manalina ny teninao. Raha hianatra ny teninao zay dia meo fahazavan-tsaina, fahendrena, fitariana, meo anay tompo ny fahasoavanao ary isy hery apita, isy fahasoavana iapita amin'ny alalan'izao fampianarana izao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Iny ary tompoka ovakitsika ato amin'ny EKSODOSY toko 7 efa nilaza namaky ny tapany voalohany tsika atao anatin'izay EKSODOSY toko 7 zay ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Fa hiditra isika androany amin'ny andininy fahaenina amby roapolo ary miampita any amin'ny toko fahavalo avy hatrany dia mifarana amin'ny andininy faharaiky amby folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Faharoa, loza faharoa ny sahona. Dia hoy Jehova tamin'i Mosesy, makanesa ao amin'ny Farao ka lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehova, alefaso ny oloko anompo ahy. Fa raha mandahy ka tsy mandefa azy ianao, indro zao amely ny taninao rehetra amin'ny sahona. Dia izy sahona betsaka anely ary akatra ireny ka akao amin'ny tranonao sy ny trano fandrianao sy ny ambony farafaranao sy ny amin'ny tranon'ny mpanomponao sy amin'ny vahoakanao ary eny amin'ny fanendasa-mofonao sy eny amin'ny vilia fanaova-mofonao dia ho aminao sy ny vahoakanao ary ny mpanomponao rehetra no iakaran'ny sahona. Toko fahavalo. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, lazao amin'ny Arona hoe, ainjero ny tananao, mitana ny tehinao eny ambonin'ny sapan-drano sy eny ambonin'ny lahin-drano sy ny eny ka mampiakara ny sahona ho eny amin'ny tany Egypta. Ary nahintsika Arona tambonin'ny rano tany Egypta ny tanany dia niakatra ny sahona ka nandrakotra ny tany Egypta. Ary ny omby asy mba nanao toy izany koa tamin'ny fankatova ka nampiakatra ny sahona ho eny amin'ny tany Egypta. Ary Farao dia napakany Mosesy sy Arona ka nanao hoe, mangatah amin'ny Jehova ampialan'ny sahona amiko sy amin'ny vahoakako dia alefako ny olona mba amin'ny zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova. Ary hoy Mosesy tamin'ny Farao, aoka iseho voninahitra ao no izay ataoko. Raha oviana no angatahako ho anao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, anesorana ny sahona aminao sy amin'ny tranonao ho amin'ny Eliany sisa no isy azy. Dia hoy izy, rampitso. Ary kosa izy, aokary. Dia ho araka ny teninao mba hafantaranao fa tsy misy tahaka an'i Jehova Andriamanitray. Ary ny sahona dia hiala aminao sy ny tranonao sy ny mpanomponao ary amin'ny vahoakanao ka ho ny Eliany no isy azy. Ary Mosesy sy Arona niala teo amin'ny Farao ary Mosesy nitaraina tamin'i Jehova ny amin'ny sahona zay efa nataony tamin'ny Farao.
dia nataony Jehova araky ny teny Mosesy ka maty ny sahona teny amin'ny trano sy teny amin'ny tokotany ary tany antsaha dia nangonina ivangoniko teny rehetra eny ireny ka efa maimbo ny tany fa noho nita amin'ny Farao fa nisy iainana dia nanamafy ny fony izy ka tsy mba niaino azy mirahalahy arak'izay efa nolazain'i Jehova. Ia zava-dehibe zay pasteur Alvarez ny zavatra anankiray tena tian'ny baiboly ho resarina pasteur dia ilay tenin'Andriamanitra manao hoe raha Jehova ny miasa tsy misy mahasakana. Raha Andriamanitra ny miasa tsy misy mahasakana. Andriamanitra rehefa nilaza zay pasteur hoe hanao zavatra dia ho tanterahany zay. Rehefa niteny izy hoe ho ataoko ty dia ho ataony zay. Rehefa niteny izy tamin'ny andron'ny Noa, tamin'ny andron'ny Noa valy mianaka manao hoe andefa safidrano amin'ny tany dia tsy mba mivazivazy Andriamanitra fa tena nalefany zany pasteur Alvarez. Ary dia hitantsika toy an-tantara fa tena tondraky ny rano zao tontolo zao tamin'ny andron'ny safidrano Noa, tamin'ny andron'ny Noa izay ho aringako ny tany, ho aringako ny tany. Dia zay rehetra nambaran'Andriamanitra pasteur Alvarez tonga dia niteneniny ary dia naringany izao tontolo zao sy ny fahotana teo aminy. Andriamanitra rehefa niteny tamin'ny Abrahama manao hoe omeko anao ny tany Kanana ary ianao tsy maintsy hiteraka amin'ny vadanao, dia na dia efa 100 taona ary Abrahama ka 90 taona Sara dia mbola niteraka ihany. Andriamanitra rehefa niteny tamin'ny Jakoba manao hoe ho tahiko tokoa ianao ry Jakoba ary avy aminao hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, dia notanteran'Andriamanitra izay rehetrarehetra nambaran'Andriamanitra tamin'ny Jakoba. Ary Andriamanitra rehefa niteny tamin'ny Josefa mombana faminaniana sy ny nofo tazy efa ninaratsika teto tamin'izany pasteur Alvarez mahakasika ny nofony Josefa, dia notanteran'Andriamanitra ny nofony Josefa. Zany hoe Andriamanitra rehefa nilaza taminao fa ho ataoko dia ho ataony ohatra amin'ny farany. Ary rehefa niteny izy teto amin'ny Farao mpanjakan'i Egypte sy tamin'ny izy ty tamin'ny Mosesy ho afahako ny zanak'Israely dia ho ataony zany pasteur ary tena ho afahany zanak'Israely. Tsy possible ny hoe miteny Andriamanitra ka tsy ho tanterahany fa zay rehetra nolazainy ho tanterahany. Ary rehefa miteny izy amin'ny retolo reto ohatra hoe ho vonjen'Andriamanitra ianao, misy amintsika manko pasteur manana misy renim-pianakaviana mijery an'ity fandarana ity, misy renim-pianakaviana mijery an'ity fandarana ity dia maditra ny vadany, maditra ny zanany, maditra ny akonany, dia mivavaka foana izy tompo vonjeo ny vady aman-janako, vonjeo ny vady aman-janako, vonjeo ny vady aman-janako. Rehefa ny tompo ny teny manao ho vonjeny ny vady aman-janaka ao rahalahy ranabavy dia ho vonjeny io zay pasteur Alvarez. Ary ninona fomba amonjenan'io dia ho vonjeny io, na manahoana fomba amonjenan'io dia ho vonjeny io. Dia indray manko pasteur tsy arak'ilay zavatra eritreretintsika ny fomba amonjen'Andriamanitra sy natanteran'Andriamanitra ny teniny. Nisy fotoana lazaiko anao nisy tany Tamatavy izy ty, nisy renim-pianakaviana zay, mpianaka moa izy ireo hoe mpianaka, izy mianaka ireo tena mafana fo amin'ny fanomponan'ny tompo le renim-pianakaviana sy ny zanany lahy, tena mafana fo le zanany lahy tena mpitarika fotoana am-piangonana mafana fo. Fa ny vadiny io raha matoy io tena manana ny lohany zany lenga zany, mpiasa am-poro le rangahy io, mpiasa anam-poro dia manam-bola be izy mampiasa am-poro azy, izy tena manan-karena. Izy mbola ao anatin'ny tanjaka sy ny hery, isan'andro izy tsy maintsy miainga amin'ny labera foana. Ary beloha izy tena manenjika an'ireo vady aman-jana mivavaka ireo
nareo izy anova amin'ny pasteur lavage de serve fotsiny fivavahana zany so manakambara mihitsy le ranga zay tena sady manenjika no miteny ratsy no manome azy hoe sarahako nareo ialako nareo tsy omeko ny karamako ary de tena ny afarany tokoa tsy momeny ny karamany tsy momeny ny vady aman-janany fa nafinaritra tamin'le raha matomo zany pasteur Alvarez izy koa miasa de napidi-bola fa zao no nangatahany eto mambavaka pasteur mba voavonjy ny vatoko fa etsika mambavaka io ifaditsika haniny io fa rehefa ny tompony teny hoe vonjeny io tsy maintsy voavonjy io pasteur tsy maintsy voavonjy io fa saingy zao fotsiny ndraindray tsy araka le heritseretantsika azy ny fomba amonjen'Andriamanitra azy beta be olona manko mieritseritra ny zavatra ohatry zao hoe rehefa hoe vonjeny io de tonga de hoe niala ny toka de niala ny labiera de niala ny vehivavy de iny fa tonga de lasa pasteur de lasa nale mifanakely teny eo mety tsy voatery ho zay mety ho zay fa mety tsy voatery ho zay fa zavatra nitranga pasteur Alvarez vokatry ny asa na vokatry ny adalana moa na de fantsony tompo nataony le ranga io fa nanomboka narary izy tao amin'ny fony tao zany nanomboka nisy aretina de nisy areti-po no tsy fantara zay nazo azy fa nanomboka sepotra tsikelikely teny niaraka amin'ny areti-po de ny zavatra nitranga tamin'izay fotoana zay nanomboka ny votovoto fa nampiasa ny faraheri no a nitsabo teny nampiasa ny farahevitra ary nampiasa ny volany fa tena tsisy hevitra tsisy fitsaboana azo natao taminy zao ny nataony tamin'ny vady aman-janany eto any am-piangonana efa reraka amin'io efa ho anaty aretina amin'io ivavaka am'izay ka izy koa moa tsy aditra tsony aho izy ho ajanoko ny adalako kiditra inona tsony koa izy ary moa malemy efa reraka mbo fandriny efa sepitra kiditra inona tsony koa no vitanao am'izany tsy aditra tsony aho izy ipetraka am'izay ivavaka eto any am-piangonana de nentina tany tena narary le ranga tena narary de nisy fotoana am'izay zao no nataony aleo ahitsanona atao am-piangonana izy efa tena marary be io zaho izy aloha tsy ody fa ka tsy haiko na le otranony zareo koa mety misy asana devoly na tsy hay zay mahazo azy fa tsy mahita tory mihitsy izy rehefa ny antranony aleo mba ahitsanona atao am-piangonana le ranga naditsy mpanany ihany mpanenjika fivavahana mpisotro labera tsy manome karama amin'ny vady aman-janany io le nyteny hoe aloha za tsy oditsony za aloha atao am-piangonana atao teny hoe pasteur mba hivavaka ho afoana mila délivrance ka Andriamanitra pasteur rehefa niteny fa hamonjy ndray de ho taterahany zay hatrampifara ary na manahoana mafonfony olona io satria misy olona nge pasteur ny vady aman-janako mivavaka ny fianakavianao mivavaka ianao manana mafosy be losy be dido manomboka tsy maintsy hikapoka anao Andriamanitra manomboka tsy maintsy ho taritin'Andriamanitra mitady mazaka ianao be pasteur zay olona hitako zay nanana ny loha sy nanana ny heviny nanenjika fivavahana manenjika ny vady aman-janany fa tsy rehefa Andriamanitra indrindrandrindra hoe vadinao ve mivavaka ka mitolona hoe manao fifadikanina manao alim-bavaka tompo vonjeny vadiko vonjeny zanako tsy maintsy voavonjy ianao rahalahy za de milaza aminao fa tsy maintsy voavonjy ianao za de milaza aminao fa tsy maintsy voavonjy ianao raha io ray aman-dreninao io no miteny aminao vonjeny zanako imbetabe any mahita an'izany ray mpianakaviana re mpianakaviana hoe maditra ny zanany maditra ny zanany fokarongony miaino anaty adalana sy ny sisa hoe tsika mambavaka io ary jerenao fa voavonjy io fa zao fotsiny tenako amin'ireny ray aman-drenireny aza mikoropaka fotsiny amin'izay zavatra mitranga eo aminy fa Andriamanitra ny ray andraikitra amonjena azy iny tonga avy any ray le ray aman-dreny nyresaka amiko pasteur eto mambavaka fa voatana any am'polisy le zanako tena tsy haitsy pasteur tena ditra ne natarigamba tena igady izy pasteur de ozy atsotra be nytako hoe zay le valim-bavakako tsara izy zany mieritseritra hoe migadra any amin'ny polisy ny zanany voatazona violon de tena hoe tena mampalahelo za tsy malahelo an'izany ozy atsotra be tsara kosa zany ako tsara zany mahafinaritra be vo mahafinaritra be ho aza nentinao zany satria izy io mihidy violon io mihitsy ao ny lalana amonjen'Andriamanitra azy marina zany pasteur azanao zany izy makany an-tany morany mihitsy any lalana amonjen'Andriamanitra azy
ka tsisy antony tokony ampitomany anao an'izany fa io le valim-bavaka tsika ho zany le tsika zany renay mieritreritra foana hoe zavatra tsotsotra ny amonjenandreo rehefa tsy resy lahatra amin'ny fomba tsotsotra io azonao efa nyteny azy milamindamina anao zay manko pastera ny fomba fiasan'Andriamanitra misy fotoan'Andriamanitra miteny milamindamina aloha jereo nge ny fiaingan'ity tantarany i Mosesy sy Arona ty sy ny rehefa niona tamin'ny Farao izy niainga tamina dialogue tsotsotra fifampidiniana tsotsotra niala avy any i Farao esfa niala avy any Mosesy niretsaka tamin'ny Farao tsara antitra ianao ry mpanjaka mba alefaso ny olona anao any firaviravona ho any Jehovah any tany efitra mandritry ny 3 jours alefaso reo olona reo mba hivavaka ho any mba hitady an'Andriamanitra niziriziry Farao tsy alefako izy izy ary vao mainka mafisiko ny fanompona ataon'ireo azonao dia niverina fanoroany ray Mosesy dia mbola nanamafy ny fony ihany izy ty Farao mbola nanamafy ny fony ihany na dia efa natsipy ary le tehany na natsipy an'le tehana i Mosesy dia mivadika mena rano mivadika bibilava dia tsy nirarahina hitanao fa niainga amina zavatra ohatrany malefadefaka dia avy eo ndray hoe dia tsy ho alefanao zany dia efa navadika ho le rano ndray navadika ho raha dia mbola tsy ninanina fa efa me manomboka mialalindalina ny mafimafy le izy sady le resaka ary zay fiasan'Andriamanitra zany misy fotoana ianao miresaka moramora amin'ny vadinao io mivavaha ajanony ange ty ditsanao tery dady ajanony am'izay ty adalanao tery neny andeo mba hivavaka dia tsy mety izy dia ianao anefa raha mivavaka ho an'io mba amonjenan'io dia tsy maintsy mitady hevitra indray Andriamanitra hoe inona ny etapy ambonimbony kokoa isotomako an'io fa tsy maintsy misy etapy isotoman'Andriamanitra an'io azony pastera zany dia niakatra foana dia raha niresaky Mosesy sy Farao zao a niakatra ny degré an'le famaizana le degré an'le famaizana le catégorie izy ty le étape zany niakatra dia zavatra nitsanga zay ny mahatonga nireny litanao le hoe miteny anao ny vadinao miteny anao zanaka mba miovana reo rakizy izy tsy mety miova izy manamafy ny lohany sy ny fony dia jerenao fa misy zavatra alefan'Andriamanitra mafimafy eo aminy ka raha niditra any amin'ny violon izy dia tsy tokony ataika anao zany fa io le vavaka tsy hoe miditra violon nge ianao dia maty tsisy an'izany hoe miditra violon dia iny fa maty tao anaty violon tsisy an'izany fa miditra violon ianao mba ao ny lalana iantson'Andriamanitra anao ny giadra ny tany mora efa bolana ianao mba any ny lalana iantson'Andriamanitra anao ampitsahatra ny ditranao betsaka nge ny olona nigadra tamin'ny mora pastera mitady lalaka ivoany tsy te hijadrinao tsony satria mafy aho tsy te hijadrinao tsony dia rehefa miverina rehefa mivoaka avy eo ny olona mitandrina mba tsy hiverina antsony azonao satria mafy aho ka rehefa any dia tsy maintsy mivavaka amin'izay izy azonao ka misy zavatra ohatran'izany rehefa mitondra mambavaka ianao amonjena ny akonanao dia mitratrehitra Andriamanitra misy zanaka vavy reny maditra le zanaka vavy miaraka amina vadin'olona miaraka amina lehilahy karazana lehilahy teneninao reny mpianakaviana izy 9 taona 7 taona efa tsy voatananao tsony ny fitafiny efa tsy voatananao tsy azonao kapohany izy 7 taona efa vola any aminy izy ndray raha mampitera vola aminao iny misy 250 000 kely raha milina eny dia aza mifampiteniteny ividianako an'izao eny dia mody rehefa tonga ny fety de maira reny dia mody orokoroany eo ianao fa niditra ny toizany ihany fa raha mitondra mambavaka an'io ianao vonjeo zanako tompo endry niovy io pastera ary ho hitanao ny anaovan'Andriamanitra io betsaka izay tovavy hitako zay tenenina tsotsotra teneniny ray aman-dreny tsotsotra tsy mety miova fa rehefa bevoka botsina am'izay ny kibony rehefa mibotsina ny kibo ho aizy eo nefa ianao tsy maintsy miova tsy afaka mijilajila tsony ianao raha vao miakatra 3 volana ny kibonao miakatra efa bolana ianao efa tsisy lehilahy mijery anao tsony miakatra enimbola ianao efa andosirany lehilahy azonao sy volana ianao fa indrasan'ny olona niterananao avy eo ianao mampinono iza tsony ny olona ikotekotenao eo tsy maintsy ao fivavahana no hiafararinao azonao ka io zay mbedabe ny tenenina reny mpianakaviana ohatra zany pastera eto mambavaka fa hitanao moa le zanako vavy le naditra be vokana izy eo ry pastera tsy hita ny rain-janany dia niatsotra ihany
vaovao tsara kosa zany ko vaovao mahafinaritra zany na tsy tarany rainjanany hovonjen'ny tompo izy tomy iny am'izay le vehivavy oaiza moa e tsy maintsy mivavaka ho avy iny le vehivavy miaraka mikibo kely efa bolany kapa kely mirefarefa kely tsy ohatran'le mijilajila taloha e tsy ohatran'le manao sorta kely taloha sy le ana mijila tsy ohatra reny tsony iny fanomboka miofo ary oaiza nefa tsy maintsy eo am' jesosy any ka io ny tiako tenenina zany pasteur Alvarez hoe Andriamanitra rehefa hiteny zao hoe anafaka amonjy iteny de tsy refesy mandida izy fa zay lazainy tsy maintsy tanteraka ka na mfomba ahoana na mfomba ahoana mamafy ny atoko io olona io amafy ny atoko ny vadinao amamafy ny atoko ny zanakao amafy ny atoko ny ray aman-dreninao rehefa ny tompo ny teny voavonjy io tsy maintsy voavonjy ireo paster fa za de miteny an'ireny olo reny hoe aza miandry an'izany hoe efa voadaroko amafy efa voakapoka mafy efa mijidrijidry sy midradradratra ao anaty aretina efa ny atany mora efa tena higadra zay vao hoe tena hivavaka anompony tompo sao de tara loatra fa teny mbola tsy lasa lavitra aloha manolo tena ho an' Jesosy pasteur Alvarez mazava de mazava zay fampianaranao zay teo zay pasteur hoe Andriamanitra tokoa dia rehefa miasa rehefa mihetsika Andriamanitra dia miainga am'izay dingana nyteneninao teo zay pasteur hoe teny tsotra Andriamanitra de miainga miroso lalindalina ary rehefa izy miteny hoe hiasa de tsisy masakina fa tsy maintsy voavonjy ololeo eto moa zany sika dia miresaka ihany koa ny amin'ny farao zay nitenenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany hoe misy famantarana maromaro Andriamanitra moa de efa niteny tamin'ny Mosesy hoe amin'ny fitsarana lehibe ozy izy no amoahako ny tany Egypte namoahako ny voakan'Israely amin'ny tany Egypta de niteny koa Andriamanitra manao hoe amin'ny tanana mahery sy ny sandray inditra teto dia zavatra marikoriko mihitsy ny zavatra nahazo ny Egyptianina teny tsotra Andriamanitra zao ny tenin'Andriamanitra manao hoe alefaso ny oloko anompo ahy fa raha mandaka tsy mandefa azy ianao andiny fa fitamborapolo raha mandaka tsy mandefa azy ianao zaho amely ny taninao rehetra amin'ny sahona de isahona betsaka ny ely ary iakatra reny ka akao amin'ny tranonao trano fandrianao sy ny maro samihafa zany any amin'ny trano fandriana any an-dakozia any amin'ny dosy any amin'ny WC any amin'ny salon any amin'ny lalatsara any ambaravarakely naiza trano amin'ny toerana ao an-trano zany any atokotany any amin'ny mpanompo ny farao rehetra de ho feno sahona tena maharikoriko zany pasteur ary tena eo ambony fandriana zany matory de misy zavatra mangatsitsika tsapaneo sahona matory ianao amin'ny alina misy zavatra mandadilady sahona tsisy iainana mihitsy fa sahona mandrivorivo ary mafy zany kapoka zany fa manina moa ny sahona nalefa ny tompo teto satria ny mariana fa ny Egyptiana pasteur dia mivavaka ny sarivongana sahona be mivavaka tamin'ny sahona de ny faizin'Andriamanitra mihitsy moa izy tamin'izay resaka sahona zay le zavatra ny topoiny le zavatra ny veriny fa mavonjy azy iny mihitsy no nataony ho famaizana an'ireto Egyptianina ireto de tena tsisy azo nyainana mihitsy pasteur hoe mandeha mahatsaka rano zany ianao anatin'ny rano le rano vavy niova raha teo de mba niova ny anadio izy avy eo de natsaka rano voaka avy any io misy sahona anaty rano mandeha mandro vary ianao andeha haka laoka ianao ena no saky tsy ataonao forsety sahona voatsatoka forsety feno sahona zany naiza zany nalehany de atreny ambony vary eny ambony vilia de misy sahona mandehandeha tena mafy za zavatra nazo any farao zany ary zay le tanan'Andriamanitra moa rehefa miditra tsehatra zay mafimafy any ary aza mba azo ny tanan'Andriamanitra ihany fa sahirana ny olona anankiray de zao koa nietsika zavatra mahavariana anankiray pasteur ny toko fahavalo Andriamanitra zany alohan'ny nampiakarana ny sahona aloha de efa niteny tamin'ny farao hoe ho asiko sahona ianao sy ny mpanomponao raha toka tsy mandefa raha tsy miheno ahy ianao ka tsy mandefa ny Israely oloko fa eto amin'ny toko fahavalo ihany koa dia nisy hetsika ara-paminaniana zay tenen'Andriamanitra tamin'ny farao sy tamin'ny Arona sy Mosesy Andriamanitra zany tsy tonga de nanao hoe misy sahona de nisy sahona be dehibe fa nisy hetsika pasteur zay niainga avy tany amin'ny Mosesy sy Arona takininy zay tenen'Andriamanitra zay nisy hetsika ara-paminaniana ia hetsiky ny finoana zany hoe rehefa miteny Andriamanitra zany de mila mihetsika ara-paminaniana
mila miaina am'le isady a mila mihetsiky ny finoana sady a teto izao voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny toko fahavalo hoe ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy lazao amin'ny Arona hoe hainjiro ny tananao mitana ny tenao eny ambony sapan-drano tahaka n'Andriamanitra nanasaraka ny ranomasina mena pastera tsy tonga de niteny fotsiny Andriamanitra hoe misy rano ranomasina fa niteny Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe kapohy eny amin'ny teny eny aminao iny a ny ranomasina de nizara roa ny ranomasina de lazao amin'ny zanak'Israely androso am'izay zany hoe na i Mosesy na zanak'Israely de nisy hetsika ara-paminanina hetsiky ny finoana miainga tamin'le tenin'Andriamanitra isaky ny miteny zany Andriamanitra de mila hetsika avy aty amiko mila hetsika avy any aminao mba hahatonga ny sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny tsy tadidiko moa le tenin'Andriamanitra fa zao voalazan'ny teny hoe tokony hanana faharetana ianareo rehefa vitanareo a zay lazain'ny tenin'Andriamanitra mba ahazonareo zay lazain'ny teny fikasana zany hoe misy fotoana zany ianao manam-paharetana misy fotoana ianao manao dingana misy fotoana ianao manao hetsika misy fotoana ianao a manao hetsika ara-paminanina ohatra ny hetsika ara-paminanina ataonao ohatra hoe matory ianao amin'ny alina pastera de mitondra bavaka ianao hoe misy fiarovan'Andriamanitra fiarovan'ny rano Jesosy ny trano de nakofana ohatra ny zanak'Israely hoe niala tao amin'ny tany Egypte de nasiana rano mihitsy ny hetsika ara-paminanina isaky ny varavarana de azonao tena hoe mitsangana mihitsy ianao de bavaka ho an'ny tranonao a hoe rakofana amin'ny rano ao sady manao hetsika ohatra zao amin'ny tanako zao rakofana amin'ny rano ao Jesosy fa tsy voatery manao an'izao ianao rehefa mivavaka fa misy hetsika ara-paminanina hetsiky ny finoana na mivavaka io fotsiny ary ianao na nydingan'io ara tsy vitany fotsiny zany izy hoe mivavaka sy mandoalika ianao de zava-dehibe zay fa tsy maintsy mila hetsika tsy maintsy mila anara-pinoana ara-paminanina io nara-pinoana tahaka ny Mosesy Arona Mosesy Arona zao dia mitondra le tena de nitetin'ny rano mihitsy izy hoe ty rano ty a isaona mivoaka n'ty rano ty de tahaka an'izany koa ohatra mpitoro filazantsara ianao ohatra hoe pastera hoe mba tianao babo zany ny olona ao amin'le tanàna de afaka manao hetsika ara-paminanina ianao mba manao délivrance amin'le tanàna ianao amin'ny alina mihetsika ianao manao délivrance amin'le tanàna ho antsika mpitoro filazantsara tsy voatery ianao mangataka amin'ny tompo fotsiny hoe tompo hovay ny olona eto amin'ty tanàna ty tsy voatery hivavaka ohatr'izay fotsiny ianao ilaina ianao mivavaka ohatr'izay fa manaova hetsika ihany koa ara-paminanina fihetsika ihany koa ara-pinoana hetsiky ny finoana hoe mitety an'le tany ianao mitety an'le toerana mihitsy ianao de délivrenao hoe miala amin'ty toerana ty ny asana devoly miala ny heromaizina miala ny fanjakan'ny satana miala ny fanahy mamatotra n'ty tanàna ty amin'ny alina ianao ohatra mivezivezy amin'le tanàna mihitsy ianao manao délivrance fa ho hitanao fa ho ambadika zay hetsika to ambadika le tenin'Andriamanitra de naranao hetsika ara-paminanina nanao hetsika ara-pinoana de iny ianao fa nyhetsika arak'izay tenin'Andriamanitra zay de jereo vao ambadika zay zavatra zay fa tsy maintsy hiasa Andriamanitra ho resy lahatra reo olona ao tanàna reo ho resy lahatra amin'ny vadinao ho resy lahatra ny olona manodidina anao satria misy fanahy mamatotra ka teto izy mirahalahy reto de nanao hetsika ara-pinoana pastera hetsika ara-paminanina de tanteraka tokoa le sahona fa raha tsy nanao an'io hetsika io zareo mety tsisy an'izay sahona zay fa le tenin'Andriamanitra na raha ny hetsika ara-paminanina hetsika ara-pinoana de tanteraka tonga ny sahona ary ny afaran'ny farao moa de nanaiky mihitsy pastera hoe tena ifonay amin'Andriamanitra e ny tanjana amin'io tsy le ampiakatra ny sahona fa ny tanjana amin'io de hoe avoy ny zanak'Israely a tsy maintsy manaiky farao teto farao de nanomboka nanaiky am'izay farao hoe eny ary dimy fahavalo dimy fadimy amin'ny toko fahavalo de hoe aroy Mosesy tamin'ny farao dimy faefatra azafady ary farao de napakany Mosesy Arona ka nanao hoe mangatà amin'ny Jehovah nanomboka nitodika tamin'Andriamanitra nanomboka nitodika tamin'ny Jehovah i farao tamin'ity fotoana ity hoe mafy tokoa ty zavatra mahazo anaty a noho le hetsika ara-paminanina noho le hetsika ara-pinoana noho le tenin'Andriamanitra noho le vavaka natao Mosesy de tsy maintsy nanaiky farao ary na tsy tia anaiky ary izy de tsy maintsy nanaiky izy hoe eny ary fa de ampanatsoy am'izay Mosesy Arona de tenena amin'Andriamanitra hoe mba hivavao a mba hialamiko izao problema zao i farao i Mosesy Arona moa de nivavaka ho an'ny farao de niseho mivoninahitr'Andriamanitra niala le sahona rehefa te hampiakatra ny sahona zany nivavaky Mosesy de niakatra ny sahona rehefa te hampiala amin'ny sahona ny vavaky Mosesy de niala ny sahona zany hoe nisy hery lehibe fivavaky ny fiasan'ny vavaky ny marina de mahery indrindra raha hivavaky ianao androany mba tonga avy amin'ny fahasoavana de ho tongo zany hivavaky ianao androany hiovan'ny fiainanao de miova zany zava-dehibe ao antsika pastera ny miaina amin'ny fiainam-bavaka mba tonga le tenin'Andriamanitra hiasa mahery le resaka teo pastera le hoe mila manao hetsika mpinoana misy fotoana rehefa ho tokantrano anao dia
raha maditra ny vadinao maditra ny zanakao anisan'ny hetsika ampinoana ataonao ny hoe mitondra mambavaka ny hevitrano misy azy ny sariny ametrao tanana tsy maintsy voavonjy ty zanako ty tsy maintsy voavonjy ty vadiko ty ametrao tanana ny sary nisy fotoana nresaka atsika farany teo pasteur ny hoe rehefa miataky tsika manao ataky tsika na hoe miady de jerevo ny toerany heriny lay olona azonao jerevo ny heriny aizany misy ny heriny dia any am'le heriny kitiana ohatra vadinao ohatra maminy labera isan'andro maminy labera isan'andro mamina labera isan'andro za mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy reo tavoangina labera ao an-tranonao reo ao an-tranonareo reo délivreo reo de ozony ity labera osotrono ny vadiko ty atofoka azy tanteraka satria le labera ny heriny za misy fotoana nisy vehivavy nresaka tamiko za pasteur ozy tena vonono ny vadiko raha vao tsy mividy labera ho azy vonono raha vao tsy mamoaka vola ozy izy satria le rangamo zany ny pikarame de le rangamo misy fotoana tsy mameny vola ny vady amin'io raha vao tsy hanina fa rehefa tsotra le vadiny de omeny azy any ny karama azonao de misy fotoana ozy izy tsy fidiny tsy maintsy mamoaka vola ividiana sikara de misy fotoana rozy izy za mihitsy ny raha nividy sikara misy fotoana za mihitsy ny raha nividy toka fa tena vonono faty a pasteur rehefa tsy mandeha ozy izy de mandeha ihany a pasteur de tsisy fahotako fe ozy izy raha mandeha rehefa tsy fidiny oa rehefa tena tsy fidiny ataonao ahoana moa fa mandeha ihany zany ianao rehefa tsy fidiny kenao ary mbola mandeha foana fa izao fotsiny antorohevitra omeko anao eny ampandehanana eny ianao raha misoto mitondra an'le toka na le labera ametrao tanana de ozony le hery eo anatiny délivreo am'sotro an'ity izy Jesosy ianao no anafaka azy amin'ny fisotrony ty misy ny herinao ty mety misy olona tsy resy lahatra zany teniko zany mety misy olona tsy resy lahatra zany fa zany le hoe hetsika ampinoana ny resahinao teo zay le hetsika ampinoana satria ianao efa terenitsy iny de ianao ve ho tereny hoe mba hitondra hery sy tanjaka fa ozony mihitsy ny heriny ho afaka am'ty izy Jesosy ty no sotrony farany ho afaka am'ty izy ho afaka am'ty sigary ty izy ity tena ho ampidinao ny herinao ty ka amin'ny fotoana izy mifoka an'ity de mieritreritra izy fa ho mamy fotsiny fa tena ho afaka izy ho tofoka izy zay le izy zay le entsika ampinono satria ao le heriny azonao mety ao amin'ny heriny mety karazana rami karazan-doka délivreo re le rami tsy azonao dorany reo satria raha doranao reo de mety mividy vaovao ndray izy na ry izy mety mahita foana fa raha vao ny heriny le rami io ty tompo ny heriny ato ny heriny raha vako ny heriny de voly mamatotra mivadiko am'ty rami ty am'ty beloty reto raha vako ny heriny de voly am'ty sigara ity zay mamatotra ny vadiko asonao tsara le izy za zany le hetsika ampinoana resahanao teo hoe mba ahafahana manafaka azy mety hitanao zao mihitsy ny zanakao fa akanjo fijejejona daholo ny akanjo ohatrano anaovany eo ary reo akanjo feno fijejejona sortakely reo ny nety ny anadalana lehilahy reo nefa tsy azonao dorana tsy azonao taonin'inona fa ivavao lefy ny herin'ireo lefy ny heriny fijangajangana eto ambonin'ity fandrinan-janako ty lefy ny heriny devoly ato any am'le heriny no potehana any am'le fahefany no potehana misy amin'io tsika mijery an'izao fandaran'izao manambady olona mpanompo sampy ianao mivavaka be ny vadinao manompo sampy ary misy zavatra mihitsy ohatranao apetrany de o zay tandremo sao kitikitihana fa maty koa aza kitikitihana de aza kitihana le izy fa délivreo ho lefy ny heriny ny anarany Jesosy ty tsisy heriny atao tranonay ato jerenao nge fa tsy mandaitsy hoe azonao zany fa ianao tsy na raha okitihanao io potihanao io iady aminy ianao arovonono ianao ary izy ny eo efa nidoranao eo ny ravahanao de sady mivonono ianao ny mbola maka vaovao ndray izy de azakitihana tsony le izy
fa ianao no miova de ianao no maka hery de poteo reo fahefana rehetrarehetra zay zany tsy maintsy any amin'le heriny nokotiatsika any amin'ny heriny nokotiatsika raha ohatra ka io adalana tablety adalana telefôna izy de manao Facebook foana amina vehivavy de tetina de zao aza mifamaly aminy aza mifamaly amin'ny vadinao io fa izy le reniko tsara iny satria izy amin'ny 12 alina foana vao matory de anao ndray efa matory manany de zao amin'ny ray alina iny izy na amin'ny 2 alina le miesona tsara iny aloviny telefôna de délivreo aza marary fo am'le hoe ato le vehivavy miresaka aby ny ato le vehivavy zao délivreo telefôna io zay le hetsika ampinono miala ny herin'ny vehivavy io atao anaty telefôna atao Facebook ny ato miala ny herin'ny maizina rehetra miala io zavatra mamatotra amin'ny vady koa délivreo miala ny herin'ny maizina ozonoko zay le hetsika ampinono le resanao teo paster de rehefa vitanao zay mbola veriko ihany hoe ihetsika Andriamanitra aorinan'izay aorinan'izay de azagaga ianao fa izy zavatra hitranga tsy maintsy misy zavatra mitranga amin'izay zany ohatranao de mety very asa tampoka izy mety mikorotana tampoka amin'ny fiainany mety sanatry ny vava marary sanatry avokoa fa tsika tsy maniry an'izany mety sanatry misy zavatra mifandiso any ampiasana mety sanatry mitorin'le vadin'le vehivavy izy de mifaly fotsiny ianao aza mikorotana miaraka aminy eo aza mikorotana izy mikorotana ao an-trano de iny koa anao fa de ahoana ny atao Andriamanitra io nefa nyteniko ta aza mikorotana fa io le zavatra resahan'ny paster io le resahan'ny baiboly hoe Andriamanitra tsy amelan'Andriamanitra raha tsy afaka amin'ny vadinao rehefa izay no teny hoe anafaka de anafaka izy zay fa milamina fotsiny anao mba mody ohatrany mba ianao moa ve ampiseho mifalifaly be amiko hoe inona fa milamina fotsiny anao de ozy izy ianao ty le tenin'ny mpandrositery ty le toroteny rehako fa manomboka efa nafay zay Andriamanitra azonao le izy manomboka efa nafay zay Andriamanitra tampotampoka eo veriny motoany satria motoany io foana ny anadalany an'le vehivavy irany anadalany vehivavy any ambadimbadika rehetrarehetra eo tampotampoka eo very le motoany de aza mikoropaka hoe de tera Andriamanitra firy ohatrina ny vidiny iny anany tsy mila mikorotana am'izany fa ozy ny tompo io fa ho tapahako am'izay ny tongony ino moa le tongony fa le moto de efa manomboka io ny manapaka ny fifandraisana amina vehivavy maro isan-karazany asa raha mazava amin'ny paster zany zany le hoe hetsika ampinoana araky ny tena fa le izy mila faharetany tsy midika akory hoe nitrangy zay tonga izy de voavonjy mety ho voavonjy izy fa jerenao ange le teninao teo vakeo nge paster no eo amin'ny 17 ne averena ny 17 ary farao dia napaka ny Mose sy Arona ka nanao hoe mangata amin'ny Jehova ampelan'ny sahona amiko sy amin'ny vahoakako de alefako ny olona mba aminono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova jerenao tsara ny teny eto farao nanao fanekeny farao esory ary resao an'ireo ary mpimangata amin'ny Andriamanitra reo de tovy miala aloha reo fa ho alefako nareo inona moa fa tsy nandefa akory izy azonao mody nanaiky retsy izy mody nanaiky izy hoe aloha fa ho ataoko ary zany ingeny akamarony misy olona manao an'izany ane eto mambavaka ozy izy fa raha sitrana hivavaka am'izay eto mambavaka fa raha milamy maro ty problème ko ty hivavaka anaraka anao hivavaka anaraka anao manao voaty efa hivavaka am'izay ananao ary aloha fa de tena mba ametra tana aloha eto any amin'ny paster anareo de iny izy foatra ny hitanao mivavaka indray mandeha satria tototry ny problème iny izy foatra ny hitanao fanindroany ary de tokoa magaka fa vao mivavaka indray mandeha indroa izy na nametra tanana de miva le problème fa jereo nge nitoy an'io paster ry amin'ny 10 ary no nita farao fa nisy iainana dia nanamafy ny fony izy ka tsy mba niaina azy mirahalahy de arak'izay fanaolazain'i Jehova jerenao tsara iery ambony ery amin'ny 17 izy ny fanaraka aloha ary fa alefako ary ny zanak'Israely fa esory aloha resahoana manadala reo fa alefako nareo fa zay ary fa alefa mifana noho nefa niala nefa le sahona resy le sahona nadino tanàna mba nisy iainana satria efa maimbo mihitsy tamin'io maimbo sy fatana sahona ny tanàna de mba efa nisy niainana kely de vao nisy niainana kely indray de ozy izy ngarainy tsy alefako indray be da be olona manao an'izany ange ivavaka marary mba eto amin'ny paster anareo anaraka anao inona tokoa fa vao mivavaka indray mandeha sy tonga de sitrany
fa vao sitrana izy de toy izandray ny laberany, sitrana izy toy izandray ny sigarany, sitrana izy toy io izy fa tamin'izy bevoka de niteraka efa nanao voadivoady amin'ny mamany, tsy anao tsony ary mama hoendry amin'izay ahy, hiaraka amin'ny mama hivavaka amin'izay ahy, hiaraka amin'ny dada iova dada tsy anana tsony. Ina fa vao enim-bolana indray le zazakely, vao enim-bolana indray indray miaraka amina lehilahy indray asinao be da be inginy olona manao an'izany. Rehefa ao anaty fampiretana izy de mody mivavaka, hivavaka ary n'olo tena nano amin'izay, tena mafy mazay, tena manao mifanekena hiaraka aminao, tsy hiaraka amin'ny vehivavy intsony ahy, hijanona amin'izay tsy hianana intsony. Fa vao milamindamina kely izy satria fatany tsara ny izy, ny fatany hoe kapoka Andriamanitra mba hita mambavaka ny eny aloha amin'ity olana ampiasana ty amin'ity problème ty, fa tena higadrain'le directeur anay hony any ahy, hogadrain'le directeur anay raha tsy milamina hony fafery io de avy zany le vadiny tsy mitolona mambavaka kely ery mifady hanina ho an'le vadiny, fa za hivavaka neny vavaka hiaraka ary iny vehivavy iny tsy hiaraka amin'ny vehivavy intsony ahy, hitako mihitsy zao fa tena iny mihitsy nanapotika venako tsy hiaraka amin'ny intsony ahy. Fa inona vao milamina kely indray le situation ampiasana indray le vehivavy miaraka amin'ny amin'ny moto mody tsy niaraka ireo roa herinandro azonao, mody tsy niaraka ireo herinandro, mody ny fermeny mihitsy aza ny compte Facebook-ny, mody ao an-trano izy tena isak'alina izy atsambianana milalo telefony zany am'izao izy mody eo amipototry ny amitTV eo foana izy mody mivavabavaka fa raha tsy tena tapa-kevitra paster iverina amin'ny adalany ray izy tampotampoka eo milamina le problème tany ampiasana indray izy miaraka am'le Facebook-ny indray de efa miaraka ary misy fotoana am'izay le vadiny ray ilainy vanina anao koa nga azo terena nga azo forcé ny fivavahana io zany terenao fivavahana fa ngamo de efa le vadiny tsy mba mitena fa vavaka neny nanafaka anareo dadana vavaka iny naranga fa le i koa efa lamina koa fa tsy anao koatra mandatsalata. Fa izao raha mijery ny toeny tantara enao paster de nisy kapoka maromaro tao mandra-patongany amin'ny loza vafolo mandra-panaky ny farao hoe toraka salia fa zay vao tapa-kevitra. Za miteny an'reto mpijery reto hoe aza miandry an'izany, aza miandry efa lalina be ny aretina, aza miandry efa hoe lasa lavitra ny aretina, efa mandrivorivo ny kapoka ataon'Andriamanitra, zay vao terina hoe tapa-kevitra 100%. Fa de ny mbola manaitra anao Andriamanitra de miteny zay miverena nday vavaka fa miantso anao tompo io kapokapoka madinidinika io io zavatra efa manomboka tsy mety tsy mandeha io antsony tompo hiverena an'Andriamanitra mba hiverenanao aingana diaingana amin'Andriamanitra io. Paster Alvarez milony amarana anazy mazava de mazava zay paster hoe misy tokoa ny olona mampanantena an'Andriamanitra hoe roso lalina kanjo rehefa nisy iainana rehefa mba milamindamina hoe raha mivaty problème ty tena nompo an'Andriamanitra am'izay raha tafavoaka ato amty any ampondry izy ohatra hoe raha tafavoaka ato amty fontsy ty de hivavaka am'izay kanjo rehefa tafavoaka izy tafavoaka am'le problème sitrana tam'le aretina hoe raha afaka amty trosy ty de tonga de azakazaka hitady an'Andriamanitra kanjo no ny afaka misosany lamina problème nentiny fiainany de baibay anao Jesosy fa reny olo reny paster de zao Andriamanitra tokoa mety ny azo fitana ny repandeha mety voafita ny repandeha Andriamanitra fa tadiva mety tsy azona fitana fandroana fanteliny Andriamanitra mety tsy azona fitana fandroana fanteliny Andriamanitra fa de mbola misy fotoana hoe men'Andriamanitra tombonandro fahalalana de da ho anao poasy paster zay le izy aza miandro lasa lavitra be za paster sendra zany foana misy an'le karazan'olona vao mivavahana ozy de nitahin'Andriamanitra ary niova ny fiainany sitrany izy fa feo avy eo am'izay grave be tapoka le aretina amin'ny retour fanontaniana mipetraka voalohako amin'ireo olona reo za moa mody malefadevaka mametraka an'le fanontaniana satria no koa raha vao masika be de tsy milaza amin'ny marina izy de misy fotoana ngai sao somary varimbarina kely tsy de mivavaka de mamaly koa le fianakaviana etsy nisy fotoana izy io zay paster efa sitrana ny izy io ta fa vavahana taty efa nisy fotoana izy io telo volana sy tapany tsy nandeha tsony de efa ozy izy za hoe io le kapoka Andriamanitra mandrivorivo fa mandrivorivo izy aby de efa miala nenina fotsiny asisa
za tena miala nenina fotsiny sisy satria misy fotoana nge pasteur misy fetrany ihany ny famirapon'Andriamanitra. Andriamanitra ane tsy hoe isan'andro lava zao de tena azonao atao am'izay tianao anaovana azy fa misy fetrany izy io pasteur Alvarez. De za zany miteny amin'ny olona hoe rehefa mba miantso anao Andriamanitra aza miavinavina. Rehefa mba nisy indray mandeha indroa intelo efa nkapohan'Andriamanitra aza sina fanefantsony. Fa tena miteny aminao raha lahy maneke tsotra de mivavaha. Fa sody any am'le zavatra tsy azo ivalozana. Sody tonga any am'le zavatra tsy azo ivalozana. Ino moa le zavatra tiako tsy azo ivalozana pasteur? Indraindray nge pasteur maty tsamy zanak'le olona. Indraindray izy misy fahafatesany. Asinao na maty tampoka amin'ny vadiny. De eo izy vao manenina hoe tena takizay ihany mivavaka. De le takizay tsara. Tsara. De misy olana be dabe ohatra zany tadidiko tsara ndray andro ty tantara kely ty ny amaranako azy pasteur de vavaka tsika milalao afo le zaza kely milalao afo misy rano mangotraka mahandro vary le reny eo ambony le fatapera miala eo ianao anaka aza milalao afo ao ianao aza milalao afo ao ianao de tseromma kely le zaza de miala tseromma kely de miala de tseromma kely de miala de ino fa miverina ndray verina ia ny afarany toban'le rano mangotraka ny ery tampoka le charbon mitobaka tany amin'ny mainy tanana zay zao ny tena tsy lalao afontsony mama tsy lalao afontsony mama fa ozy izy le mamany fantatro anaka fa tsy lalao afontsony ianao kanefa tsara ianao raha mba nanaraka ny teniko temimelo azonao fantatro ianao zay fa tsy lalao afontsony ko maika ahoana rehefa tratrany rentiko mako pasteur tonga de fay fantatro ianao zay le rem-pianakaviana fa tsy lalao afontsony nefa tsara lavitra raha mba nanaraka ny teniko ianao ka misy zavatra tsy ho azo ivalozana tsony eo amin'ny fiainana mety ho tara loatra raha napakevitra fa za de miteny aminao de mbola malefadefaka ohatra zao ny toroteny verena amin'Andriamanitra aza miandry kapoka mandrivorivo vao hitodika amin'ny tompo fa teny mbola malefadefaka fa voninandray anao ny tompo de ivavaka tsika misaora indrindra tompo noho ny fahasoavakanao sy ny fitahinao afaka nandray zany fampianarana fampaherezana toromarika zany zay aza velana mafo ohatra ny farao zay tompo aza velana mafiatoka ohatra ny farao zay ka efa kapoka mandrivorivo tsy azo ivalozana zay vo anaiky anao fa atao mizay tompo anaiky mora foana anaiky mora foana areo ko voarainao reny voarainay reny fampianaranao reny hoe io kapoka madinidinika aretina madinidinika io ane ianao efa miantso anay ane io io zanakay manomboka marary tsy ahita-panafana io efa antsonao io aza velana mafo zay tompo ka sanatry mivavy efa tonga any amin'ny tsy azo anoharana vao hitady anao raha misy olona tena mitady anao amin'ny teny ty de mino fandray azy anao ary iovany zavatra rehetra makasitraka Jesosy io amin'ny anaranao novako samy vavaka zany amen amen zay saingamba zany pasteur no azo ny fampiresantsika teto androany teny kely fotsiny ngamba ny programme ndray misabotsy avy zao mbola mitsofoka tsika pasteur anatin'le loha hevitra goavana be le hoe fandresena ny herin'ny fahavalo mbola veriko ary le zavatra nambarako teo hoe rehefa hiady amin'ny fahavalonao ianao ka tianao ho resy ireo fahavalo ratsy toetra eo alohanao de any amin'ny heriny kitiany tsy voatery tonga ianao de hikitika azy direct fa any amin'ny heriny kitiany fa raha vo any amin'ny heriny potika anao ka ravatrinao de rava ho azy ny fahavalonao ka amin'ny sabotsy avy izao de mbola iresaka ihany tsika momba ny herin'ny vola ny herina fanimpotsampy ny herin'ireo fahavalo zay ianteheran'ny fahavalonao mety any amin'ny tribonaly izy mety ololo lambony any ny fatany de ho ravatsika amin'ny anaran'i Jesosy tsy ilay fahavalonao fotsiny no resy fa ny hery zay ianteherany mihitsy no potehany raha ohatra ianao ka manambady nefa vadinao mampirafy ary rehefa mampirafy mivadinao dia fantatrao mihitsy le ravivavinao fa mampiasa fanimpotsampy le ravivavinao tena mamina fanimpotsampy amina any de tsy le ravivavinao no zonona tsy le ravivavinao no entina mambavaka olatsa mivaratra na io domomoto fa le ody ratsiny zay hitazomana ny vadinao le ody fitisy tsy tia mainty eo io no potehatsika
asinao raha ohatra le zanakao ka adalana Facebook dia tsy le zanakao no entina mambavaka ho faiziny tompo fa le Facebook no entina mambavaka ho zonona potika tena isy idiran'Andriamanitra tsehatra raha adalana toka sigiara ny vadinao dia le toka sigiara mihitsy no potehatsika izay mamatotra azy mba hatonga azy iofo ka amin'ny sabotsy ho avy izao io a etsy Tanjombato eo amin'ny Samafy no anatanterantsika ity fotoana ity a Samafy eo ampitany Jirama Tanjombato ambany atsimo amin'ny 7 ora maraina ary ny lehibe indrindra amin'ireny dia tsy hamongo ty andrefa nambojanary mahavariana moa pasteur fa tena mipopoaka amin'ny miracle sy fahagagana halleluja tena le resaka fanasitrarana zany zao tena tena mahavariana miracle ataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona ary tamin'ny sabotsy teo zao tsika nanamotsana an'le herin'ny vola le hoe herin'ny vola hery ratsy eo anatin'ny vola le hery ratsy eo anatin'ny vola manapotika fiarahamonina mampitomany le hery ratsy eo anatin'ny vola mampitanondrika olona mampamoy fo tena mahagaga pasteur fa tao anatin'izay 3 andro 4 andro taoriana sabotsy fa tena mipopoka amin'ny fahagagana be da be re olona mitsoro vavolobelona tonga am-piangonana ao tena lasa misy miracle arabola tsy takatry ny sainy zany hitanao zany hoe tena misy tsy takatry ny sainy le zavatra ataon'Andriamanitra ohatrohatry zay le fijoroan'ny vavolobelona sy ny fampianarana pasteur Alvarez mazava zay pasteur veloma tompo veloma tompo